Rabanao manaraka ny météo anty anio ity ranosary misanabolana ho an'ny androany dia tsy maro toerana trany ny abaka saika manerana ny nosy. Ao anatin'ny 3 andro ho avy dia mbola isy fikorotanana hatrany izay atmosfera izay mora kokoa ny fiforonana orana tandrifin-drahona araka izany amin'ny faritra maro saika manerana ny nosy any amin'ny fisasany herinandro any kosa dia isy ny rindrin-drahona andalo atao atsimo sy atsimo atsinanana nosy izay hitondra orana tandrifin-drahona amin'iny morontsiraka atsimo atsinanana sy atsinanana nosy iny. Raha ny maripana kosa indray dia isy fidinany kely ny maripana amin'iny tapany atsimo sy atsinanana ary atsimo atsinanana nosy iny any amin'ny fisasany herinandro fa hiakatra miandalana moa izay any amin'ny farany herinandro any. Raha ny mety ho toetry ny androntsika ho an'ny rapitso maraina ary dia andrahoana mety hanorana malefaka ny faritra Savasy Ambatsoa, andrahoana amin'ny Kapenina, andrahoana vitsy ny ilany avaratra andrefana ny afovoantany sy ny ilany atsimo atsinanana nosy raha toka hibalika kosa ny masoandro any amin'ny faritra Sisy. Ny tolakandro kosa indray dia anorana tandrifin-drahona mety arakotroka ny atitan'ny ny melaky menabe atsimo andrefana ny afovoantany ny ilany atsinanana nosy iny sy ny ilany atsinanana raha toka ifandimby kosa ny rahona sy ny masoandro any amin'ny faritra Sisy. Ny maripana vavinavina ho an'ny rapitso 12 degré ny maripana ambany ho an'ny afovoantany, 17 hatramin'ny 20 degré ny maripana ambony, 20 hatramin'ny 20 kosa ny ilany atsinanana raha toka 20 hatramin'ny 30 ny ilany andrefana. Raha ny mahakasika ny Iorombe sy Mahevatanana kosa dia manodidina ny 30 degré ny maripana ambony indrindra. Ny mety toetry ny andro ho an'ny andron'ny talata dia saika ho maina amin'ny ankapobeny ny andro ny tapany maraina fa somary andrahoana vitsy kosa ny tapany avaratra ny afovoantany ary ny ilany atsinanana. Ny tolakandro kosa dia isy ny orana tandrifin-drahona mety arakotroka saika manerana ny afovoantany sy ny ilany avaratra andrefan'ny nosy iny. Ny ambiny kosa moa dia ifandimby ny rahona sy ny masoandro. Ny maripana ho an'ny andron'ny talata 20 hatramin'ny 20 degré ny afovoantany raha toka 17 hatramin'ny 20 kosa ny maripana ho an'ny ilany atsinanana, manodidina ny 17 hatramin'ny 30 degré ny ilany andrefana raha toka 30 degré hatrany ny maripana ambony ho an'ny faritry Betsiboka. Ny andron'ny alarobia kosa dia raha ny tapany maraina dia mbola maina hatrany ny andro amin'ny ankapobeny fa ny tolakandro kosa indray dia isy ny orana tandrifin-drahona manodidina ny faritra Sofia, ny faritra Boeny, ny atitan'ny Melaky sy Menabe ary ny atitan'ny atsimo andrefana ary ny afovoantany Raimanontolo iny. Ny ambiny moa dia ifandimby kosa ny rahona sy ny masoandro. Ny maripana ho an'ny andron'izay alarobia izay 1 degré ny maripana ambany ho an'ny afovoantany, 17 hatramin'ny 30 ny maripana ambony ary ny ilany atsinanana kosa indray dia 17 hatramin'ny 20 ny maripana ambony raha toka 17 hatramin'ny 30 ny ilany andrefana. Nanika hatrany amin'ny 17 degré ny maripana ambony ho an'ny faritry Betsiboka. Raha izay ny météo anty anio ity manome fotoanana ho an'ny rapitso indray. Veloma tompoko.